miseho atolotry ny sampana aminareo ho anareo andrenesanao ny feo an'ny rado liva désiré alfred miaraka amin'ny fi sy Céline. mandray feo Raintsonary. iza koary zany mandrosoa tompoko hay ve ka ianao ihany ayaika marina tsy mihafafatoreny kafrenery mba mahalala fomba koa moa ny olona dia lazaindra mamava hoe mihafaafako mandrosoary re zato zanako e mandroso mihitsy ianao koa dia efa lalilery marina ndry fa nga mbola mamarery ihany ny ato an-trano ka iza sizy ndray moanaka fa ianao koa fahidadako sa mbola tsy tonga indray izy ianao mantsianaka dadanao foana efa volana maromaro ane izay anaka no narisarisa ny fandraisana tato an-trano fa marisarisa hoana mipetrao ianao anaka fa aza taitaitra ohatran'io tsy hita ho fenonanao izany satria izao iaraha mahity zao e tsy mody an-trano izy raha tsy alimbe na tsy mody mihitsy aza matetika sady tsy manome volontsonitsony izy tsy manome volontsony e dia taiza foana zany ianao ry mama no nahita an'ireny volo reny ka mikarany tsy maintsy mahita vola foana matsika anao sombonaiky fa nahoana kosa ry mamany dia nafenao any zavatra toy izao a laza aza mora toy nyto io anao fa inona moa ny antony tantarako fahoriana aminao amin'ny fotoam-pianarana sady akatoko ny fanavidinina toy izao moa tsy anakorotana ny saina fotsiny zany eny e misaotranao amin'izany fambonitsaina ananao zany ry mama fa zao a toa kosa no miko anao ankehitriny fa tsy maintsy mahita asa mba hanapiako anao ary aza manahy anao ry mama fa tsy ho irery-intsony ianao a zany a tsy anaka voany ao tsainao ny tsy hianatra tsy maintsy tafita foana ianao satria momba antsika Andriamanitra tsy mila nareo kamboty aho hoy izy eny e marina zany fa zao mba tena tsy zaka ny saiko mihitsy kosa angery mama ny tena hoe eritreritra hoe ianao miady rery mitady vola e mitototoatsy vezivezy eroa nefa mba efa nalehibe zanaka toy izao ihany ianao mino fa tsy sarotra ho any ahita asaka ambre diplôme fananako ankehitriny ka hoana ny hevitrao tsy sarotra amiko loatra ny anaka no mahita vola lefo anao e isaky ny tonga ny fotoana dia misy olona manatitra aso ataoko foana izany dia mbola maneho amintsika fa sitrapon'Andriamanitra ny anaranao konono ianao fa tsy hamela hiady rery zany izy efa nampanantenaina ny isika hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoko adidiko ihany ary to mangano ano anie ny zanako zany fa maninona ry mama tena honenanao mihitsy ny foko ry mama malala marina e saika tsy lazanao zao aminao mihitsy nefa ataohoana fa voatery ihany no zava-misy fa mba fantatro moa ry mama ny antony tsy mampody any data ato an-trano ina moa anaka ny eritreretanao izay ataony any tsy aleo izay vita amin'ny fianaranao no heverina sa ho
tsy kosa ry mama, tsy tokony avelan'njaka ny ratsy. tsy misy ratsy zany anie eo e. ay fa tsara zany ny fanitsakitsaky tadanao. laza mandidy anao amba angina. tsy ry mama, ahoana ny angina, marina zany ary ny masoko no nahita androany fa tsy laza ny olona intsony, ko tsy azonao tapiana-mbava amin'izany mihitsy ay. aoka lore anako, toneo aloha ny fonao, ny mitabataba foana dia fomba ny jentilisa, fa raha mangina isika dia Jehova ny ado antsika. eny ary fa inona tokoa ary aloha no sakafontsika fa tena nona mihitsy azao ry mama. mofo zao nao anako, tsy misy varotsony raha tsy raha pitsondray. hana aloha izay eo fa izay nataonao dia ambava fo. tsy manenina mihitsy fa aiza ary lizy alaiko antsika mianaka e. io anaty fitoerany akaikianao ire. zary ary za misy an'zaoko sasany aza nge tsy mandro fotsiny mihitsy any fa efa ninana. azo sao dia mbola tsy nihinana kory ary mamity io mody mamaingy ohatran'io. efa ninana mihitsy aho fa mazotoy ianao e. andeha tory aloha fa tafandrimandroko ianao. eny ary mama, ity afa-telo anao azadino mivavaka alohan'ny atory a. eny raha zany ndray tena tsy adiniko velively fa aza manahy ianao dia zao ry mama, manofisa-mamy ianao a, fa mbola iandry any dada ihany sao dia mody eo ihany izy androany. ary tandremo ny anaka ny ady e. sisa matahotra mamy a. izao tokoa moa dada ny tonga eto dia inona ny mba holazaiko azy. tonga ve dia holazaiko azy daholo ny atapoko rehetra sa zao hoe vita ihany zany raha tonga eo izy fa aleo aloha mba alefa kely ny raha teo fa tena mangingina mafy mihitsy izy zany a. iza koa zany, iza koa ary zany, izy zany e. izany e voaingana sao dia lanin'ny lika teako e. mavoay e. evezy dia efa donina mafy ery ny trandro dada, alika kely reny ve dia alany firy amina olombe io ka mandro feo. ndre fa oviny lahy no tonga vohanikeo maraina mihitsy ka fa manona aloha dada. salama tsara ka ary efa matory nga reny lahy. efa matory mihitsy izy. za iara efa naiko raha tsy teo zany lahy dia tsisy namono trano a. ka efa hisasaka kosa ny ny alina ary dady e. aiza moa ny apoziny io mbola ho avy ihany ianao io ka ary mba tsy matahotra koa dady zany mandeha alina sa kosa efa tena zava-panaonao ankehitriny zany ka dia tsy mataitra anao tsony. marenina resy lafa tsy misy akanana mihitsy ka tsy mba mahalala olona reraka mihitsy koa litika raha endry zao e lahy dia roso sakafo aloha ataonao zany lahy mivanavana fotsiny hoe aiza hoana sakafo. tsy misy e. tsy misy ko mitrakotrako ohatran'io lahy fa inona no any lahy ka mofo kely ty ve dia hozaraiko aminareo indraika. tena miavona mihitsy ny elahy zany, tsy vitany hoe miavona fa mbola sarotra kamina ihany koa zany velany hoe zaza kristianina. Aranao dada ka hoe heverinao fa tena mendrika ve no ataonao ankehitriny ka mety ny ataonao ve sa inona ty no ataoko a inona no ataoko aradrariny mihitsy nge zay ataoko ka zany
aradrano ianao a zay mihitsy nefa anao dia tena mpanafik'eloka amin'ny fivavahana rehefa hitanao fa sary natao amin'ny antoko-pivavahana ireny toetra ratsinao dia lasa indray no miova antoko-pivavahana izany toetranao izany ihany nefa dia mamono tanteraka amin'ny fijorona vavolombelon'ny hafa ka mahatonga amin'ny fanaratsiana azy ary mamono azy mihitsy aza ka izy ary ny diso zasa ianao tonga dia trory zay tiany laola zay trory tiany dady ho fantatra mpitsara velatsiny olona tahaka anao zao ry tata eny e alanao mihitsy aza amin'ny fivavahana fa saingy manaraka azy ianao satria ao no mety hanafenanao ny toetra ratsinao borifoy arany mahamarina an'izany borifoy koa nahoana manina ny tapahany dada ny teko e aiza mitsara lesy mba tsy ho tsaraina ilanga zo mba tonga lafatra tsy misy tokoa no hoe tonga lafatra fa zao a ny tenin'andriamanitra manao hoe raha manota ny rahalahinao a dia teneny mafy izy bebaka ka inona re inona tsy arkila inona va koa nahoana ary nampijaloinao zay mianaka ry dada za ndray tsy mampijaly mihitsy azafady fa rehefa tsy mifanaraka ny ato-dohako dia tsy maintsy faiziko fa maizana anay zany ny anovanao vadorory dada ay zay tsy arkela sady fahotanany zany ry dada ny fampijaliana vatana koa e manderaka tokoa saingy efa impiry amono mangataka fisarahana madiodio tamin'ireny nefa izy no tsy mety ka inona raha no azoko atao izy alaka inona raha rony kosany izy zany e manaja ny voadina taony teo ambonin'ny alitara izy fa ianao sy ny vady kelinao no tokony isainaka voady voady ry dada voady zao foana na dia efa mitondra mangidy sy ny mafaita aza dia mbola ny voady ihany rehefa tsy mataty angary elahy asay manatsofoka divorce ary mamolamora ianao ry dada fa ny andro igny alina ianao mikakakakotra ny inony fa zao a tsy raha rony koso zany ianao sy ny vadikelinao tokony isaraka ahoana hoe ty isaraka amin'ny sihiny ve za zany aloha dia ohatrany hoe manonofy elahy fa efa somary alina tokoa angany andro ay seno no anarany seno tsy maintsy makany aminy ilaza amin'ny marina fa fananao lalitra mihitsy tandremo tandremo raha mbola tiany lahy ny miaina dia tsy mahazo makany lahy miaina miaina anaty fitaka sy ny tsiraro no tsy zakako ry dada azy tsy zaka latsirarako fa mananatra lahy mba tsy kitikitika na dia ny heritreritra ny monjao zaza zao are fa inona nefa ny tena tsy zakanao ry dada ka mahatonga anao anao toy zao seno lesy izy no mahavahany olam-piainako izy no tena vady saza ho ah izy zany ny resaka tena vehivavy mariny ny afera mandeha tsara tsy misy olana mihitsy izy no mikarakara etsero mba azahoana mitady fola tovavy mihetsiketsika nge zany le te ny endrika na ny bika na ny fahaizana ao amin'ny avokoa aizaho aiza zany relahy vehivavy kanosa sady sary tahotra tsy azo atao ity e sitrapon'Andriamanitra ro e
tsy ny sisa tsy tononoko tsony zao hitany tsara ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra mitongo voaomana. azafady kosa ry data fa hitako tena lasa lavitra mihitsy zany teninao zany ny atao hoe maniratsira ny voninahitran'Andriamanitra. Izao lesy ny olona mba mivavaka ihany fa misy fetana, ny fiainana koa mila vola, tsy vitany hoe hivavaka fotsiny de hoe andeha iandohalika hivavaka eo foana de hilatsaka avy any an-danitra ny vola aman-karena, fa mila mikarokaroka mikotrokotroka ny ati-doha. Eny e, fa zao tsy olo-kafa ny tokony hikarokaroka hiaraka aminao fa izahay mianaka. Hainareo mianaka? Ary lalana tsara sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tokony ho alehantsika. Tsy misy vola lesy zany any. Ny anareo zany hoe sitrapon'Andriamanitra foana, sady zao koa no izy tsy ova miefo aho sy eno ny tiako de mino aho fa mazava am'laza io. Raha zany koa de za koa mba tsy ova amin'ny hevitro ho any miseno siheno ilaza amin'ny marina rehetra. Tsy san'zany lahy zay hitantsika eo zany ka ataovy rasay lahy ataovy aiza laza aiza zanako aiza fa nahoanany de mamelaka marary toy izany ka aiza ny zanako aiza izy fa izy losanao midiridiry fosiny eo e lasa nyampiangonana any re izy any am-piangonana any mantsy no fanafinana kilema de mbola manesika ny zaziny foana mantsy ianao za tovy kristianina ony any am-piangonana ny andro toko-piainana nefa mangalatra sy mampiroro olona no asany. Za kosa misy fanofanana anao toy izany any am-piangonana. Mitole mihitsy aloha ianao e, fa tsy azoko izay tianao lazaina. Fa mahantra angany Andriamanitra reo no mangalatra ny fananany mpanotany zanako e. Vo maika maizinany kokoa ny zavatra tianao ambary. Ka zao ary no izy sokafo tsara ny sofinao andre azy be voka be efa ho teraka ny vatoko no ombain-janakao. Ianao koa rerangamba lalina. Hay moka mbola sary-piaroko amiko ihany ianao na de tsy tia aza. Mahazendana fotsiny de iza tsy be voka tsinony. Iza mamazy vazy atonga fahatezerany ianao iverinao fa moramora ka ny mahazo ambadiko. Ataoko ty fizao aneny vadinao e, ka inona moa no nahazo ateo ianao? Tenolo tsony no vadiko sy ianao ay tsy anao tsony ny vadiko. Nahoana no de manoto izany ianao e? Nahoana nahoana kosa e? Mba fantatrao mo no rahona anjanakao tamin'ny antso ny vadiko rehefa tsy mety hanoro azo ny volanay tao an-trano. Manendrikendrika ianao e, tsy manao zany ny zanako. Ka aiza ry zao ka lasa nitsoka sana fenao. Tsy nangalatra ny zanako e, tsy nanao ankerin'ny olona koa. Mazava efa tetika iraisana ny anareo mianaka ka meomanina fa ny polisy no akanjanako eto. Andraso aloha e, fihetsika kely monjany e de mety hanimba no avin-janatsika e.
aleo mifanakaloevitra tsara. Aty rarako iza angano namorona fahoriana ho azy fa tsy ny adalany miomana koa fa tendelany anahy zay misy fa lasa atray lasa tokoa izy marina. Andriamanitro mamindrafo amiko ary aza velokivy aho eo mpamaky vakiny zao lalako zao. Inona reny ataoko hoe ino nefa nafarako anao songonaiko zo azy zo ndre inona no anjo. mialatsiny indrindra raha toka manelingelinanao amin'izao atoandro fianatsaratro zao raha matoa tsy mandry mihitsy matsy ny saiko fa atao heniko hoe lasany amponja moa larakely zanakao. Ary iza nandrenisanao zany sahady enao koa fa inona nefa ny zavatra miafina ka tsy ho fantatro hoe ianao foana anie no miafahafa amiko fa za de tsy mitsahatry ny mihevitra ny asosy atsara ny fiainanao misento anao aza misento anao fa zao no izy za mbola eto anilanao foana ary tokony omeko anao fa tsy maintsy ataoko izay azoko atao mba amaly farinanao. De misaotra indrindra tompoko amin'izany teninao zany nefa tsy misy ahinao ny amin'izany mahalala olona ambonitsika mahalala olona maro manana toerana ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary tsy hoe olona tsy azo antoka fa olona tena azo antoka mihitsy fa havita zavatry ka inoko maromarina fa afaka ny amontsy anafaka ny zanakao tsara mihitsy. tsy de azoko tsara ny teninao tompoko. Ny tsotsa fotriny zany tsy misy zavatra tsy vitany vola mantokea ianao fa vitatsika zany ary aza kivikivy toy io moa ianao hoe mahafaly ahy tokoa ny fahafanjanako nefa mampisalasala koa ny fomba tanterahana. zao no izy za fotsiny any jerena de vita zany. Ary zany hoe raha azoko tsara dia risoriso no amoanao ny zanako eny amponja. Fahalalam-pomba no ataotsika ary iza moa no mahalala na mahafantatra fa risoriso ihany koa no nahatonga ny zanakao teny amin'ny fonjaka. mety ny fahalalana fotsiny koa nge ny vadinao de nanao zay azony natao de zay natonga ny zanakao eny ampigadrany. Azo antoka mihitsy aloha ny zanako fa tsy manao kely mivelively zany. Tsy zany naleny zanako tany fa nanazava amin'ny mariny zay tsy fantatry seny izy. Zay indrindra mantsy ny olo marina de tsy azo avela hiaritra amin'ny mafy fotsiny any ka tsy maintsy atao izay fomba rehetra navotana azy na de hoe varotana ny tambary aza raha zay ny azo ifanoanana. Misaotra re tompoko fa raha maromaro ny olona toanao zany dia ho tafita tokoa ny madinika toanay. Fa zao ahy avadika aloha ny tafa mba ahoana ihany aloha ny valiteninao ny amin'ilay resaka ny fanaovantsika indray mandery resaka momba n'ina moa zany fa tao tsy tsaroko loatra koa. fa ny fitiavako anao re de tsy tsaronao kory ve sa odianao fanina sady ka ny amin'ina ny heringarasolo efa nolazaiko anao ny valiny efa samy manambady sika ne.
eny etreko tokoa aloha fa samy manambaditsika nefa everiko fa tsy de olona ohatrany ana satria araka ny teniko taminao koa de hoe tsy anelingelona ny fiainatokantranonao mihitsy angeny fiarahantsika sady isika koa ane tsy hoe iseoseo be eny amasom-bahoaka eny fa isika roa ihany no mahalala an'izany tsia tsy ekeko zany fa sady fijangajangana ny fahavetavetany eo mason'Andriamanitra kanefa aoka aloha hazava-tsara aminao ny resaka fa miakina amin'ny valiteny eny monja indray mandeha eo am-bavanao ny hoaviny zanakao rehetra ataonao takalotatsa vidim-pihinanany zany ny fanavotana an-janako zao no izy sarobidy loatra ny zanaka raha matoka raha tianao de ho avotatsika izy ary tsy maintsy ampiasaina daholo ny hery rehetrarehetra eo am-pelantanana mba hanavotana azy Andriamanitro aza mitondra amin'ny fakapanafa manafahana ratsy enonao tsara nge tsy misy fampiampoka ao anao mihitsy matsy ny amin'ny fahafahany zanakao hoe ny fahafahany mahadidio zany de raha tianao koa aza tsy maninona ho alefatsika ny andafy izy amin'ny fianarany ary ny tena zavatra tena lehibe de izao raha tianao de anambarako trano vila tsara pare mihitsy ianao sady ataotsika somary lavidavitra nyreny vohatra mihitsy de am'izay sady miala amin'ny hofatrano ianao no mba afaka miaona tsara kotsika am'izay fotoan'izay miaina am-pilaminana raha teo ihany koa ianao sa ahoana ny hevitrao tsia aza mikasika akory anao ary miangavy anao mba andeha hivoaka io varavarana io azafady indrindra eny ary ny fomora amin'ny mafana ka mety andory tokoa raha misavaravara be loatra raha tezitra koa ny olona de tsy hita izay hevitra anaovana azy ka tsy maninona fa andelo kanefa miandry ny valiteninao foana naroviana fa miakina amin'ny valiteninao no mety hitohizan'ny fiainany zanakao na fiafarany ihany kio jesosy io mba toloro saina endry aho ahalalako izay tokony ataoko ataovy toampy ny teninao hoe tsy hamelana roko amboty aho amen manao ny ianao anaka salama tsara ary mama fa ianao manao ahoana tsara zany anaka fa ireto aloha ny sakafonao mahazo tomana fa efa anao niry izany zanako zany saotra indrindra ry mama ny fahasahiranana ataonao amiko fa mbola tsy mivalianao le fanontaniako ty hoe manao ahoana ho ianao ry mama marary angasa manina manga nindrika toy izao ianao tsy misy mangan'izany hoe mbola tsy mahazatra tsy mahita nindrika angamba ianao anga tena reraka mihitsy ianao fa inona avy izao no aso atao mama enao tiako tsy misy asa atao eo fa ny adi-tsaina angano mandriraka mama aza mora manary tokotoy io ianao fa matoy izao ny lalana izoratsika de zay ny sitrapon'Andriamanitra
akaon'andriamanitra mifanendrena ny lalanao tadidiny mama le iry zay atanjao ny finoana fa tsy maintsy mahita lalana amoahana ato ny tompo raha sitrana zany miteny zany tokoa ianao anaka ahoana ny hevitro raha misy olona afaka amoakanao aty tena faly tokoa ka tena faly mihitsy izy indray moa nanao n'izany io ka toko vitaka soronoana tafinge ny betsaka amin'izao fotoana izao ka izay olona zay aloha mba fantatro tsara ihany ary azo antoka fa tsy hamitaka akory na ady zao manana hevitra hiverako anareo Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza tadidiny mama moa zay teny zay tena tadidika anaka dia zao aleo matoky azy hatramin'ny farany vola aloha anaka angamba tsy dia olana loatra fa azo alotsy kelikely ihany ny azy avy eo sady namana matoky izy ka tsy mampanahy velively zany zao azadiny mama mihitsy fa zao fa hovaozina nge izy olona matoky olona ka aza mitoky loatra amin'izany mihitsy ianao kanefa ne anaka Andriamanitra ary mama tsy manary ny olona ary eo ka ndeha amin'ny fahamarinana isika satria izany no efa nahatsara antsika hatramin'izay aoka tsy havotana amin'ny risoriso mihitsy raha azo atao ny finoko fotsiny dia hoe manana lalana marina sady mazavana votana Andriamanitra ary tazomiko izay tenin'izay ary tsy avelako mihitsy izy raha sitrakory mama dia amafiso ny lohalika eo amin'ny alalan'ny vavaka mba ho asy ho anao fa ny asan'ny vavaka ny marina nge dia mahery indrindra marita amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana ho koa le tenin'Andriamanitra zay marina izany anaka resy lahatra fa anorona ny finoko amin'Andriamanitra fa tsy toky amin'ny olombelona intsony matoky anaka fa hivavaka ho anao fa manaona tokoa ianao raha matoa afre zao no navotana zanako tany amponja eforovolana zao paster mba manahoana nefa ny fatanjahany sainy am'izao izy indray aloha dia matanjatsaina tsara mihitsy hatramin'izao nefa mba tongava ihany mampahery azy sao dia sanatria ho reraka an-dalana izy tsara zany raha matory efa matanjaka tsara ny sainy ampaherezo mandrakariva izy mba tsy ravoravo tanana fa izay fiangonana dia tsy mitsahatra mitondram-bavaka azy mba hampitombo finoana zava-dehibe tokoa zany ka dia misaotra indrindra paster ny tompo any amaly fitianareo tsy misy tokony isoranao zany fa adidy tokony ataon'ny fiangonana amin'izany zany eny dia lozako alohanao dia mahereza raha matoa ka raha viny zany ianao paster nikasa mangy ihany fa mba asiako manomana izy mampilaza aminao ihany rehefa hoany mba hafangany re paster fa tena mila fampaherezana anie le zandrinao ianao indrindra ve no tokony hanafianana raha matoa efa nandalo tao amin'ny fiangonana maty ny raharaha nefa fantatrao ihany ny lalàna-piangonanako zany hoe ny amin'ny adidinareo tsy hoe adiny iny tompoko
na inina tsy atao sanatria fa izao mbola tojo fahasairanan'izao atao mihitsy raha vao mandray vola fa adidy amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra izany. hitanao koa moa no fahasarotan'ny fitondran'olona indrindra eo amin'ny fitondran'ny mpiangonana ankehitriny. Zavatra kely tohinona monja dia mahatezitry ny olona, mety hitarika fikorontanana ao anatrehan'ny fiangonana mihitsy ary izany. Tena mila fampahirizana mihitsy ny laza pastery, dia mino mihitsy aho fa ny fahitan'ny mpanompon'Andriamanitra ampahery azy dia ampiorona bebe kokoa ny finoany. Miala tsiny re raha matoa, tsy izao akory ny kamo fa ny lalàna mifehan'ny fiangonana no antony. Pastero, ianao mahalala fa tsy ambany lalàna intsony ny isika fa efa eo ambany fahasoavany. Sady ataoko ngefa ny adidiko iny dia tsy maintsy vitako e, efa roa volana sisany tsy lasa. Marina daholo ny voalazanao kanefa fahaiza mandamina no entina miady hoy soratra masina. Hoti-dalàna anao raha atsika eo amin'ny fiangonana kanefa aloha raha atsika aloha. Na dia aloha andeha amin'ny ara-dalàna fa sarotra zany. fahalereo anaka fatafody soamantsara toatrany ihany ianao, misaotra an'Andriamanitra aloha isika. Fa efa nahazo ainy ihany ianao ty, ka mba tantaro amin'ny kely hoe ny fomba nahafahanao tany fa mahaliana loatra. Miandro mama, mandresy lahatra tokoa ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanjanak'olombelona. Efa tena manana izay fomba hitaizan'ny olony tsirairay avy tokoa Andriamanitra e. Tsaroako fa mahatsara any ny fotoana fohy iny ka dia isorako azy indrindra. Eno anako ka tantarao ary aloha fa mahaliana tokoa izy zany. Eny ary tantaraiko le izy tadidi mama moa le fahavakisan'ny fonja indray andro iny. Andriamanitra sao dia nitsoka ary ino ty? Ary mama, tsy nitsoko zany velively mihitsy a. Fa ahoana ary ianao koa mampitebiteby. Zao hoe tsy lavitra ny efitranonay ny toerana Tsoandry zalahy nefa dia tsy hainao fa sondritory ianareo. Mbola diso ihany mihitsy mama. Ka ahoana ary? Zao azo tapahana mihitsy aloha ny teniko a. Fa zao mbola ny vavaka mihitsy a sy le namako iny le ndray hifitra tamiko iny zany. Dia nzao fa ny olo mahay andeha hitsoka ireo namanay ireo. Mba nety niara mivavaka taminao kosa azy iny. Fanao ny isakariva mihitsy zany. Efa nampianatra azy ny momba ny fitonan'Andriamanitra ny mpanompony a. Tao ry Daniel atao ndavaky ny liona, Paoly sy Petera atao mpigadrana sy ny maro hafa koa e. Dia niara-niaiky zay fa manana ny hevitra sy ny fomba navotana anay Andriamanitra. Dia ahoana koa anako? Dia nino azy indray izy ary niandry izany lalan'izany zay. Toy izy ihany ty resaka ao fa gaga tokoa le lehibe ny fonja raha nahita fa tsy mba niomana nitsoka velively zay. Nampiantso anay izy ary dia nanontanyny amin'ny tsy nandehananay nitsoka. Eno a? Dia zao nambarany fa tsy sitrak'Andriamanitra mandeha amin'ny lalana maizina toy izany.
vafa ny lalana sitrany ka dia miandry izany izay resadresaka matetika izay manomboka teo ary farany resy lahatra izy fa sarobidiny finoana an'Andriamanitra. Indraindray azy izy dia miara-mivavaka aminay vao mamonjy fodiana. Tena sambatra ianareo anaka. Zoro mama, mpino tsy maintsy mandalo fitsapana avokoa. Vanjarany tsirarainy mamantatra ny zava-misy na sitrapon'Andriamanitra izany na tsy. Dia afaka izany ianareo. Nisy fotoana fa mitsorana ny voafonja tamin'ny herinandro ary anisan'ireo afaka mahadidio izay roalahy. Rehefa avy nandinika ny dosienay izy dia fantany fa tsy maro-pototra mihitsy ny antony tonga ny tany hiponja. Ny zavatra fantatro dia hoe Jesosy no naniraka io mpanompony io hanafaka anay. Ary dia namariny ilay teny hoe raha ny zanaka sy raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mahagaga tokoa izy izany anaka. Zavatra tsy ny saina ny ampisy azy nefa dia misy satria afaka madidio olom-pirenena vanina amin'ny fianarako somatsara indrindra ary hiasa ho an'Andriamanitra ary mama. Sary-patarina raha hiadiny hevitra ny fitiavan'Andriamanitra fa izao ihany ny zava-patatro gadra teo aloha afaka ankehitriny. Dia irainy Jesosy anaka. Fa aiza ho izany? Maka aina tsara aloha ianao mama. Aza miteniteny mihitsy ka. Fa matorio aho aloha. Aza matahotra fa tsy aleto anilanao eto mihitsy e. Sady anjara koa ny dokotera mpiandry marary amin'ny alina ka tsy misy ahinany amin'izany. Ary matoria amin'izay moa e. Iny misaotra anao anaka. Allô? Izy indrindra ity ka, fa hoana? Fa nga tsy misy dokotera hafa fa lasa iza daholo indray ary zala. Ireny koa manahirana mihitsy e. Zao nefa zao mbola tena misy mararina hafa tsy maintsy andrasako. Zao hoe tadiavo spesialista hafa ny aloha izy. Nefa miteny aho fa tsy afaka mihitsy aho a. Zay raha aloha fa dia apetrako aminao izany a. Mahazo mantoky anao a. Ena re? Misy miantso anao nga izany anaka. Ny andrelahy nga tsy efa antaratsy lavo zao e. Aizaka tsy misy miandro posta na dia iray aza. Nefa dokotera no aza. Matory aloha mama fa andraika izany fa tsy haitsika mihitsy e. Mandehana anaka avinjony na rary fa efa tsy manino intsony a. Tsy nataon'i Jesosy dokoterako irery anie anao e. Rary ny kosa angamba raha mba mitoetra eto anilanao anio ka. Mba mitsabo anao satria ianao ny lanonondro kely tamiko ange. Ianao tsy nalala vizana. Tsy niatona ririnina mamirifirina ainandro mingaingaina. Eny ny fomaraina sy alipahando mihitsy aza ny aretana ny mahaforehitra vao toy izao mihitsy aka. Ka raha marary toy izao ianao diso ve raha mba mikarakaranao ry mama? Tsy diso ianao raha mitsabo ahy nefa maika koa tsy diso ianao raha mitsabo ny hafa.
fa motsy toy izany ihany koa no ataon'ny dokotera sasany sahirana nitsabiny olo-pantany na ny fianakaviany eny ireo mahatolotolotra azy anika tsy manam-potoana ijerena ny hafa akory ka raha toy izany koa no ataonao sombonaiko inona ary no ataonao mihoatra noho ny sasany eny misy marina tokoa ny voalazanao tsy maintsy andeha hitsabo izany marary izany tokoa ary aloha nefa zao aza mihetsiketsika mahery loatra mama eny tsy hetsika mahery eo fa mandehana hivavako anao ary hetsikely inge izay rehetra ataonao dia ataovy takany ho an'ny tompo endry mama sy ino mba efa nanahony zay le zaza asa reka zanga moa mbola mahazo mijery azy akory tena vomafona izy ozy izy fitaranina fitantaran'ny olonako za kosa aloha de tena tsy manaiky mihitsy ataoko mahita faisana mihitsy ny fiaranandolon-dranako fa nga hita tsisy nahalala mihitsy ange hoe firy ny laharan'le fiary zany voanandona n'le zaza aony izy de lasa nydriotra soa aza fomba ohatrany hoe tsara fanahy le mpivarotra teo amoron-dalana teo de izy nitondrainganany zazakely taty an-trano ary nampandriana koa raha tsy zany angamba de asa fotsiny de mino afa tsy maintsy olona efa vonina anao akasoparananjanako mihitsy zany ka tsy maintsy tratrako zany na ahoana na ahoana ka de inona onona ataonao zany ka na anambazako vola bela ny olona teo de tsy maintsy hitako izy orangatsia fiary efa lasa ndrifatra mpive mbola inona ihany no azonao atao an'izany tsy vola verimaina fotsiny ianao hoe ka iza raha moa zao no olona mety ano kendrotohana antsika toy izao ka iza moa tsy hitako mihitsy zay olona tokony anao kendrotohana antsika eo ka tsy hitako mihitsy oka fa izy mianaka no fahavalotsika voalohany ahoana tsara izy mianaka izy vary laza mianaky izy andray no fahavalony fofony aino zazy ohatra any amboka raha tsy eny ka okarerangao aloha izy hoany fa nansazy ny aza ve zay mbola ho tapitra akory zao no izy rosy ino ny raha tsy atsikely lalana ary ny efa elan'ny ainana teny emponja tsy matahotra ny anapitra ny andro ny eny mahavaka zay oka zay fa manaitra marary ty teninao miakatra ty ka sady amodozy koa ianao ty farany zavatra tsy hitafototra zany ve de hitanao nanovany eo zay ahitana vola hitsabonany zaza tao tsy efa mba tsara kosa ve mifahitanao zanatsika zao jerehany ty endry fa tena efa niova ho miramirana mihitsy zay aloha efa tsara tokoa sady tena efa masoto manafaratra tokoa izy no azo antoka fa tsy overy akory ny fitadidinika fa nindry kely fotsiny ho ady ity tongo simba tanteraky ty de alemy mandra-pahafatana zany ty zanatsika ty atahoana nefy za raza niverina so matsara ny fitadidiniko eny zay aloha fa toy inona moa ny vahotsika raha toka adalana tsy ampysaino zazy io tena loza mihitsy ranga tena mampivarahotsana mihitsy na miteny an'izany ariko fa mampiaiky volana kosa aloha ny fahaizan'le dokotera nandidy azy ka
fa zao ay ino miteny dokotera ihany ianao fa ohatrany tsy fantatsika akory anie zay dokotera nitsabo azy tao nefa araka ny filazan'ny mazory dia hoe nandaniny andro mihitsy ny karakarana n'ity zanatsika ity ary tsy nataony amban'ny zavatra mihitsy ohatrany hoe reko tsy letsofina nkeo aza hoe ndrano mihitsy no nomeny n'ity zazy ity tamin'ny fotoan'andro fa nga mitovy ny sokatsin-drany ohatray fa inotikonge mba hafahafa mihitsy dokotera ve izy tsy hahafantatra hoe mitovy na tsy mitovy ary matao izy na mime dia mitovy zany fa zao mifakazo resaka eringa izy menaday zany ary tsy andry ny zanakao mihitsy ny fotoana andalovany eto malahelo mihitsy ary izy indraindray milaza hoe ody ratoandro ka zao no izy anao fanasana lehibe mihitsy tsika am'izao fahasitra nanjanantsika zao zay tsika ho any koa dokotera am'izay mba hitany tantsika sady mba tsara koa niny mananamana dokotera zay sa honany hevitrao tena mety mihitsy zay ka enao sy mipanampy zany manomana ny any an-trano fa aloha za hikarakara ny fivoahana ity amin'ny hopitaly sa ahoana eny tsy manino ka andao am'izay ary efa vinao ny fiarakarona atsika mantsy ary aizany sasakely andraso aloha efa vonina daholo eresy zay ao fao koa dokotera fao dokotera ve izy angamba no andrasantsika vetivety fa mbola misy marary karakaraino no mantsy fa alerina izy zanakao mandre hoe anatitra atsika ny an-trano dokotera zay kosa angamo dokotera ka mino fa zay mihitsy izy falifaly ery zany zao fa ody ka zany hoe inona kozy eny tena faly mihitsy hoe odiko fa efa ela ihany inge zay ro volan'izay dokotera fa mandry solo ianao dia mipetrapetra andray fa ino ty mampangena enanareo takity mba taony entana dia andao andao dokotera dia mielolalana ianao miara tsiny eo madama fa tsy afaky miaraka aminareo tsy naninenako zay vitako satria soa atao levenam-bola ny fitenenana fa velo matompoko aza miteny fahatsony ianao ary miraha soa ho anjanakareo fa ino ty mahazo anao fa misy inona fa tsy azoko mihitsy ary ino ty mampararetra anao ty fotsiny ranga iny izy dokotera iny laza iza laza zanako reny vonjera zanako vonjera olona vonjera vato nanina teo nonsena naninona losy ty mariny laza dokotera laza avy ary laza izao finantsika zo tokoa ve no atao hoe valim-bavaka sa ahoany nandao atsika isy eny ary ramela zazy ray ho adiditsika zao no nga hoe natao hoe fitondran'andriamanitra tsy efatarina zany hoe sady vokatry ny fonona mahavaivay tao anaty fa zao lasaiza tokoa mitata teo lasa nakanjandronao any am-pianarana any anie izy fa andeha hikarakara sakafo aloha saona izy mianaka
mpangary zareo ihany fa nazao koa zany e ka andao ary ah ampio e ndao ary fa zao e mba lalina tokoa ny fitiavan'iny zazakely iny amin'ny mama manotra reny tena hoe fampiteraka renirina reo mianaka atahoana no anaka no anentsika ny zazaka ampototo ireny fa izay atao amin'ireny madinika kely reny no efa natao tamin'ny tompokoa marina mihitsy zany ireny izy n'izy mianaka ko andeha tsy anazy aho aloka ka inona ary no azo anampinanareo mianaka ndry fa nataonao ay zany zazakely teo e mandrimandry ao am-pandrinao izy ka fa somary raderaka hony ary sao dia tokony akanam-pampianatra atao trana ary izy iny fa tsy alaina seterina any am-pianarana any foana mahatsara azy kokoa no mivoaka kely ry mama ary inondray ary ty mafitomany any taty mba sambasamby tato zany mba mitomany a tsy zany le ro fa matsiaro ny lasako anaka ny lasako e tsarovako loatra ka zay no mampirotsa-dranomaso raha izay tokoa ano nyty nirasinareo mianaka dia nanahona ny fiainako e nanahona fiainana efa lasa rezany rangahy io efa hitanao zany lesoka ka mahaiza manarina ny sisa e fa zao iny anaka raha tsy taoditao tokoa andriamanitra nanampy anay mianaka dia tena tsy toy izao mihitsy tsika ary tata mara zany le roa sa ona ramatoa eny ny finoanan'andriamanitra sy ny fisaintsainana mandrakarivan'ny teniny no tsy nahalavo anay tamin'ny fakapanahy maro ary mbola noreo ihany koa no ahafahantsika mifamela helika toy izao ry tata ianareo zany zao no itenenan'andriamanitra hoe ny finoanao no mahavonjy anao zany eny ranga ninoany jesosy tompo dia hovonjena anao sy ny akonanao ny finoana no nampiorina bebe kokoa ny fitiavana an'andriamanitra fa raha tsy nino tokoa isika tamin'ireny zava-nitrangy ireny dia efa nandao tanteraka an'andriamanitra ary efa lavy tahaka izay ka ny teniko dia hoe tanako ampingako ny herin'ny fiarovana ho ay ny finoana eny anaka avyntsika izy Arontsika Izy. indray miseho natolotry ny sampana mpilalao tantara ny amere ho anareo teo Nandrenisanao ny feoan'ny Rado, Liva, Désiré ary Alfred miaraka tamin'ny Fi sy Céline. Nandre feo Rainjanary.